Dia lasa mihena ny fientanam-potsika ao an'Andriamanitra. Rehefa mihena ny fientanam-potsika ao an'Andriamanitra dia lasa elaela vao midécolle ilay avion. Elaela vao ohatrany hoe tonga eo amin'ilay aéroport ao fa elaela vao midécolle. Ny tena marina dia izao, ny boky noabolana, tandremo mifonareo. Izy tsy ny teny hoe tandremo ny sofinareo, na hoe skiro ny sofinareo, na hoe tandremo ny oronareo, na tandremo ny vavanareo, fa ny fo aloha. Rehefa voatandritsika ny fotsika dia ny fo no mibaiko ny vava amin'ny teny. Rehefa voatandrina ny fotsika dia ny fo no mampianatra ny maso hijery izay sitrapon'Andriamanitra. Rehefa voatandritsika ny fotsika dia ny fo mampianatra ny amin'ny tena fankatoavana marina. Amen. Tezao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fonao isan'andro. Tezao amin'ny fiderana ny fonao isan'andro isan'andro. Aoka ny sentim-pon'Andriamanitra no sentim-ponao. Aoka ny fitenin'Andriamanitra no fiteninao. Aoka ny fisaintsainan'Andriamanitra lalina be iny no lasa fisaintsainantsika tsiraray avy. Sokafantsika amin'ny bokintsika amin'ny Salamy 430. Alleluia. Salamy 430. Andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Izay vakintsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: nataon'i Davida tamin'izy nody adala teo anatrehany Abimeleka, dia noroahiny ka lasa nandeha amin'ny anaran'i Jesosy. Isaotran'i Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandraka hariva ny fiderana azy. Jehovah no rehereny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara-mankalazan'i Jehovah amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah dia mamaly ahy izy, ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, ohatra antsika sy anao zao, ka tsy mangahy an-tavany. Ity olo mahantra ity ny antso dia ny hain'i Jehovah, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Amen. Andriamanitra ranay masina mandrakizay ny amin'ity fotoana ity Andriamanitra dia miantso ny anaranao izahay. Tsy voatery eo anatin'ny teritery vao mahay miantso izahay Andriamanitra. Tsy voatery hoe teriteren'ny fiainana vao manery tena koa izay mitady fanomjena sy fanafahana. Fa amin'ny fotoana tsapanay hoe wow, tsara ny andro, faly be izahay, dia ny antsonay dia ny anaranao rery Jesosy. Asandratray ny momba anay tsiraray avy, ary ampekenay Andriamanitra ny fonay, ny loalikay andoaliko eo amin'ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao Andriamanitra. Fa aoka ianao ahazo aina feno Andriamanitra tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tsika hivavaka raha sitrakao hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny tombonandro indray izay mbola omena antsika tsiraray avy. Asaiko ianao hivavaka ianao mihitsiny, dia tsika samy hivavaka amin'izao fotoana izao dia asandrato ny tanao tompo ity andro any manolotra momba rehetra ho anao Andriamanitra. Dia izay programanao Jesosy ny tanterao amiko indray izay tianao Andriamanitra natovy amiko indray andro any fa za Jesosy vonina Andriamanitra, vonina ny eona aminao indray Jesosy, vonina ny hieno anao indray Jesosy, vonina ny anaiky anao amin'ny sitraponao sy ilay zavatra andrasanao fihetsika tianao andrasanao amiko mihitsy Andriamanitra, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka. Ataontsika ilay misaora, misaora ny farandre mamonjy amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Aura
soana ianao isan'andro tsy mitsatra manavao ny fahatsarana sy fatraponao ianao mankasitraka tompo vavavelany elikay mankasitraka tompo fanofonjena izahay tompo halleluja velinaina trapamonjena mbola afaka midena anao sy manompo anao eto an-tranonao androany tompony lehibe ho anay ary fifaliana lehibe ho anay izany tompo halleluja andaontsika arahira hoe misaorany Jehova rifanay azay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina halleluja aoka ny fonao mihitsy ny hira ho an'ny tompo mifanainao sy ny ainao antompo tsy mbola anaty fotoana fijoroana ara zao fa tena mahatsiara-pahatsahivon'ny fanamasina eto fa tamin'le pandémie be teo dia be da be ny olona narary dia anisany koa za zany tratran'le covid farany teo iny dia ny zavatra nisy tamin'izay andro azoma dia nanaraka en ligne ary dia zao tapaka raha avy eo ny tany an-trano dia tsy naheno a tapaka ny internet dia tonga avy taty zany vadiko izy moa izy technicien izy dia alefany eo akaikiko eo le téléphone zany mandefa manao rediffusion an'le fotoana dia za eo mpandrina zany tena le marary le raha misy efa vo malala tsara manakotsako be tena hoe tsy sava mihitsy tena tsy sava fa reraka be manakotsako be dia miaino ako zany dia vavaka farany le tsodrano ho an'Andriamanitra voninahitra fa tsy ho an'olombelona akory fa zany hoe tsika miankina amin'ny finoantsika koa le izy sy le toriteny eto iny rehefa tena araisinao fotsotra sy amin'ny finoana le tsodrano sy le vavaka tena hoe le vavaka foy nataon'ny mpanompon'Andriamanitra iny vita le vavaka tonga dia niala daholo le fanaintainana tamin'ny vatako alleloia dia rahan'i Jesosy izy ilay manasitrana ny aretintsika rehetra alleloia famonjena feno no omeno antsika tsy ny vatana ihany fa indrindrandrindra koa fanahy amen
ny fanahy, ny ainao, ny fihetseponao, ny fianiankohonanao, tokantranonao. Amen. Alléluia. Andao antsika tena hisaotra an' Jesosy. Alléluia. Ho averintsika le refrain teo hoe izay mamela ny lokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manana famindraposy fiantrana ho anao. Halleluja, halleluja, halleluja. Izay mamela ny lokao, izay mamela ny sichana niaretinao recha izemituchava montena feinuanao. Halleluja, izai mamela nieluka loatra ity salamo nataon'i Davida ity hoe nosy izy ao amin'ny salamo 8:10 fa izao kosa dia hihira ny herinao ary iopo ny famindramponao noho ny maraina satria fiarovana avo ahy ianao ary fandosirako amin'ny andro fahoriana. Rieriko ianao no ankalazaiko fa Andriamanitra ny fiarovana avo ahy dia Andriamanitra izay mamindra fo amiko. Halleluja, halleluja. Ndaontsika tena hoe ananki-po tahaka an'i Davida amin'io Andriamanitra io izay tena hoe herintsika sy fialovana fiarovana ho antsika amin'ny andro rehetra. Amen. Halleluja. Fizy dia efa tena tiantsika. Halleluja, halleluja, halleluja. Anatin'izao hira izao dia avaosika indray zany, fialofantsika eo amin'izany. Halleluja. Ndao asaintsika izy hoe foiko anao tompony momba rehetra, ny fisiko tompo eto tany dia ho anao irery any tompo. Halleluja. Foiko anao ny fisiko, umeko anao ny ai, foiko ny foko si fanay, ianao ny fitiai no fitiko, vatolampikana ufiereko achiza. Foiko anao, foiko anao ny fisiko, umeko anao ny ai, foiko ny foko si fanay, ianao ny fitiai no fitiko, vatolampikana
tonga soeto ianao tompo tompo ianao tokoa dia efa miadrana iaza tompo fa miadrany fisokafany fonay kosa ianao ankehitriny mba tena ho tafahoana aminao eto amin'ny fanatrianao izahay tompo androany mba tena hisokatra andray ianao iaino anao tompo iombona feno aminao ny fosaina fananay tompo halleluja ho masina ny anaranao eto tompo ho tonga ny fansakanao tompo aoka ny sitraka rehetra ho atao tompo aoka azoaina ny ianao eto tompo aoka azoaina ny ianao fanahy masina andriamanitra velona anao zao fotoana izao aminay rehetra miondrika eto anatrianao tompo o tompo manaiky sy tompo sy manaja ny fahalebiazanao manaja ny mandriamanitra lehibe andriamanitra lehibe indrindra ary tsy misy andriamanitra fa-tsy ianao tompo ianao ilay tsy toa ilay mihazona izao rehetra izao amin'ny teninao tompo halleluja jesosy o lakitany Manati cha
Satry-boninahitra eo an-tongotra ilay masina indrindra. Ry masina sy reo anjely miakoka amina manatitra misa troboninahitra Hallelujah.
izay tompo hitondra zavatra rehetra navesatra fa tonga izay ilaza fotsiny tena tsina hainao tompo ary ny aminay rehetra ny aminay matory tompo dia efa nafony ao anao itsy ao ilaza izay hoe tsina hainao tompo.
ianao no miady anay izy tompo marisina fa ianao tsy ho vonim-piady mahery ianao no manome anay hery afanay maharesy miatsapaka mamelona dia miaramila ray toko azao ianao satria ianao no mombanay ny fanotronanao tompo saotra tompo Ramubayanao izano atuita Ranilakiana tiataucha Natsisialela zesosideti vovundiao maminiao sichanao Ramubayanao izano atuita Ranilakianao tiataucha Natsisialau zesosidetiai vovundiau maminiau sichanau tu
Teka mafy ho an Jesosy. Alleloia. Raha misy mendrika ny dera, raha misy mendrika ny laza, raha misy mendrika membonatra, dia Jesosy Kristy irery ihany. Alleloia. Ndao tsika hiteka mafy ho an Jesosy dia mahazo toerana tompoko tonga amin'ny fotoanany fijonona vavolombelona isika. Ndao tsika merina ny voninahitra ho any amin'Andriamanitra. Amen. Ao anatin'izany dia asaina taty mampionina androso ety aloha, dia asaina koa taty vony androso ety aloha tompoko azafady, ary asaina taty Regina androso ety aloha. Alleloia. Ndao tsika merina ny voninahitra ho any amin'ny Jesosy irery ihany. Alleloia. Mitiafa mafy ho an Jesosy. Taty mampionina roa taona lasa zay voan'ny mandroso tompoko, voan'ny cancer de thyroïde, cancer de thyroïde efa simba daholo ny tany anatiny. Fa tamin'ny fotoana ny tenenan Jesosy hoe tsy maninona le izy na ny tany anatiny ary ohatrany efa potika ny tety ivelany nefa nandray teny ny fanohitra tamin'izay dia zay ninony ny marina teo amin'ny fiainany. Alleloia. Taty mampiona voninahitra ho an Jesosy nijoroako vavolombelona 2015 nefa nisy dokotera nyteny sendra fanena fotsiny dia niteny hoe manao début anagoatra ianao. Dia tamin'izay fotoan'izay ozy izy hoe dokotera mamafo amin'ny fiainako fotsiny fa tsy marina izany. Nandeha ny 2000 tamin'ny roa taona amin'izay nandalo dokotera ndrayako ny reraka foanako dia nakany amin'ny dokotera dia ozy izy hoe reraka, dia ozy izy hoe manao analyse, hanao écho. Nataony analyse ozy izy hoe mivody be ny thyroïde anao. Nataony écho efa potika daholo, efa tena hoe negôka ny tao amin'ny tendako rehetrarehetra. Dia tena hoe ozy izy ny dokotera hoe tsy afaka mijanona ela be tsony fa tsy maintsy atao ny fandidiana. Dia nalefa spécialiste, tonga tany amin'ny spécialiste dia ozy izy hoe tsy ela be tsony, tsy manana choix ianao fa raha misy dia misy herintaona. Dia fandidiana nefa tsy maintsy atao dia ariska koa na mety misy voakitika ao amin'ny tendanao. Dia ozy izy hoe inona moa ny anaovako an'izany, raha ohatra ka hoe izay ny tenenareo hoe samy ho faty ihany dia aleoko ny anahy miaritra ao amin'ny Jesosy fa za tsy anao. Dia nisalasala ihany ako hoe kivy ianao hoe 2 ans sisa dia niantso amin'ny mpanompon'Andriamanitra ako dia voninahitra ho an Jesosy fa tena hoe ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra ny teny tamin'ny alalan'ny mpanompo ny Jesosy hoe tsy maninona io. Dia nandeha teny ny fotoana ny nitsana ny volo ny reraka foana dia fanafoty tsy dia tena ninana tsony ako, tsy ninana ako fa juste le hoe calcium le hoe ampatanjaka fotsiny nataoko. Dia nandeha teo foana namonjy communion dia tena hoe voninahitra ho an Jesosy fa izy le nitahiry nandritra ny 2015 Jesosy foana nitahiry na metanjaka na me fahasalamana. Dia tena hoe voninahitra ho an Jesosy. Tamin'ny mois de novembre ako verina nanao écho, verina nanao analyse, le potika hatrany amin'ny kibo tena hoe voninahitra ho an Jesosy fa hoe gaga ny dokotera hoe sitrana verina amin'loana. Voninahitra ho an Jesosy. Alleluia. Mitiafa mafy ho an Jesosy. Alleluia. Velona ny Jesosynao. Mandroso taty vony azafady tompoko. Taty vony fivotosana. Rehefa mandeha tongotra izy dia mivonto ny ranjony. Misy fivotosana efa elaela ihany zay fa tonga foana izy namonjy fotoana nangetahita teny foana izy sitrahan'i Jesosy. Dia namorona an Jesosy vera anankidimy tao anaty bufeny tantara fohy ange taty vony azafady tompoko. Voninahitra dia ho an Jesosy rery ihany. Joroko vavolombelona eto zany le tongotra efa zatran'izy io zany dia miranjoko mivoto foana, mivoto rehefa avy mandeha lavitra. Dia tonga ny trano dia efa zatra dia akariko ambony, mitsotra zany dia akariko ambony le tongotra dia afaka. Dia ohatran'izay foana zany dia taty aoriana miampy le tongotra, miampy ny tongotra
tongotra miampy votony tena tongotra miaraka amin'ny ranjo dia sarotra n'izay foana zany dia hoe akariko dia indray mandeha zany a maika ny voto foana zany ny herinandro tamin'ny 12 novembre dia rehefa avy eo a ny herin'iny nanao randonnée 6 kilomètre zany dia tsy ny voto tsony le izy hatramin'izao zany dia tsy moa zany mivavaka ho an'le izy ve anao hoe azo atao mivonto ny tongotra Jesosy tsy nangataka fansitrahano azy dia voninahitra ao Nazarery any dia fa mafy an' Jesosy ianao alleloia famoronana vera anankidimy tao anaty buffet ny faharoa zany joroko vavolombelona eto dia tamin'ny tato voalohany dia mbola tsy nitondra vera zany dia nameny le omena vera reny dia nieritreritra ny teny a zany nieritreritra hoe ataoko vera hividy vera zany le vera kely reny dia miteny ny zanako zany hoe za koa zany hividy irimiora sy manda zany miteny za koa hividy dia nieritreritra hoe andasa fahavidanako nareo dia taty Analakely ny vidanako an'le izy dia tsy hitako zany tsy hitako ny mpivarotra tena tsy hitako mihitsy dia indray mandeha zany zay hitsangatsangana dia nasiany zanako nitondra boaty aho zany dia misy buffet ny buffet anay zany a le amin'ny akavia io a tsy mety mivoha mihitsy tena efa ela be voina amin'ny lakile izy io nadombona ohatran'ina dia tsy mety mihitsy dia nandeha zany a naka an'le boaty aloha dia nitondra le boaty hoe asiana sakafo dia miverina avany zany a natao amin'le buffet no nivoaiko dia avy eo miverina avany zany vita zany ny ilana azy dia ny sasana dia nivoaiko azara le atao amin'ny akavia dia nivoa dia mbola tsy tonga saina zany na hoe ampiditra an'le boaty dia tafiditra le boaty zany dia rehefa avy eo miverina fandroana fahoana tingamo avy mivoa dia nandramako mivoaina indray mandeha dia teo amin'ny ambany indrindra ny etagera ambany indrindra misy vera mpandraisan'le kely reny anankidimy ny lahatra anankidimy zay zany no joroko vavolombelona voninahitra ho an'i Jesosy rery any ao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy alleloia alleloia fijona vavolombelona farany a taty Regina alleloia kisy tanakiroa ngeza be afaka tantarainao fohy ve hoe ahoana sy ahoana le izy a dia voninahitra ho an'i Jesosy voninahitra ho an'i Jesosy Kristy tompo rery any joroko vavolombelona tao anatin'ny 5 taona teo eo zany a narary dia tato amin'ny ilakiboko ankavanana dia za moa manjaitra ny asako a dia manaikitra foana dia mivezivezy any amin'ny dokotera dia faran'izany nanao ekoa tamin'ny volana o dia kisy tangeda be anakiroa ny tato amin'ny ilakiboko dia napetrako tamin'i Jesosy zany le izy satria efa ela mihitsy ny any narary dia rehefa tena napetrako tamin'i Jesosy natoky an'i Jesosy dia tamin'ny 1er décembre nanao ny contrôle dia levina nanjavina ny kista sitrany Jesosy terika Jesosy atsika hitehaka mafy ao an'i Jesosy sady andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra hitondrantsika ao anatin'ny teny manasanao hitsangana tompoko azafady ataovy mafy ny tehaka ao an'i Jesosy rery any alleloia alleloia andaontsika no hovantanatsika any amin'ny lanitra isotra ny mpanjaka ny mpanjaka lay mahery ny Israely le mpamindra fo sy mpamela heloka le be fitiavana le mihevitra anao tao anatin'ny toromaso le niandry sy nampifoanao sy nanome aina anao izy mampaharitra ainatsika Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo sokafo ny vavanao ahohofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra tonga eto amin'ity toerany ty Andriamanitra maniry sy mangetaeta fatratra anao tia andre ny feo anao Andriamanitra ary androany aoka tsy ny mpanomponao no hiteny fa ianao ny nambara zavatra famarinana amiko indray androany maraina mitenena tompo fa vonina ny aino anao misotra Jesosy io dia raina mandrakizay ny anaranao iza ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra zao rehetra zao miaiky ny fiandriananao tamin'ny teny ray mbavany namorona anao ny zavatra rehetra dia nisy ny zavatra rehetra zay rehetra miara-miankohaka eo anatrehanao
manolotra ny amboaram-pandresena ho fiainanay tsy misy avy amin'ny olombelona manam-pofinainana izanizy fa ianao rery miamboninahitra mandrakizay mpanjaka ianao tompo ianao mendrika mandrakizay ianao tsy misy mihitsy ny tahaka anao aoka ny firenena rehetra zay rehetra manam-pofinaina samy idera ny mpanao azy sy ilaza hosana amin'ny avo indrindra ho an'ny mpanjaka sy tompony tompo velona mandrakizay Jesosy Kristy avy any Nazareta ho azy ny fiandrianana ny fahamonina ny fahatsarana ny fahalebiazana ny fahamendrehana ho azy rery mandrakizay andaontsika rehetra ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra iorakoraka ho amin'ny mpanjaka antsika. Haleluya. Manaiky ianao zay tompo, manaiky ianao zay. Haleluya. Raha mbola ianao no ray Jesosy mandrakiza se o que não virá, não virá. Jambulayana durai Jesus mandakizai. Jambulayana durai Jesus mandakizai. Se o que não virá, não virá. Jesosy tsy ho kivy mandrakizay Jesosy tena ho ny fanako ho ny foko sy momba manontolo raha mbola ianao no Andriamanitra. Mino a Jesosy fianao no antony ty fivorian'ity androany tsy fanasan'olombelona androany fa fanasanao saoda tamin'ilay fitsoana vavolombelona namoronanao kapoaka 5 tao an-trano mba hahafan'ny mpianakavy miombona aminao. Fotoana zao hanomezan-danja ny fiombonana aminao Andriamanitra. Misaotra fa zay tsy vitan'ny olona fiafarava ny kitianao Andriamanitra. Misaotra fianao le mpamerina amin'ny le farava eo amin'ny fiainanay. Misaotra Tompo fianao ny mamita zay zavatra tsy hain'olombelona kitiana. Raha misy mangeta entanao androany ao anatin'ity fotoana ity, ataovy mananantoka izy fa afaka niankina tanteraka amin'ilay mahefa ny zavatra rehetra. Ilay nitantana an'Israely tany anefitra no Andriamanitra ary izy afaka hihevitra sy saina ny mombanao mihoatra no ny fatakara ny fonanao satria tianao Jesosy. Sakafo ny fonao androany raiso izy miombona aminy miavana aminy ataovy izay hatanteraka ny fifalianao ao aminy fa velona Jesosy mandrakizay ny heriny sy ny fahefany ary tsy miovy izy. Misaotra mpanjako mendrika anao ny fiderana mandrakizay. Amen. Taontsika ity an-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Haleluya. Haleluya. Orakoraka mafy be ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka. Haleluya. Maza ho toerana tompo. Miarabantsika indray no any sabotsy maraina fanasan'ny tompo. Daoloantsika ity an-tanana mafy ho an'ny équipe de décoration. Haleluya. Mahafinaritra kely ny zavatra nataonareo androany. Amen. Haleluya. Tsara ny tompo. Amen. Afatra fo ianao zao raiko anio kanefa
iankinan'ny fahafenon'ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Misy faniompatakarana miafina ao ambadiky ny teny ampijoro anao eo am-piainona ahafahanao misitraka ny hery miafina ao ambadiky izay fanambarana rehetra zarain'Andriamanitra eto izay iriko manokana androany maraina anokatra ny ao anatinao iombona amin'Andriamanitra. Misy teny anankiefatra reto tsy maintsy hovakiako ilay izy. Nefa ny ao anatin'ilay izy misy ny sasany mba tiako hoe anetrano ianao ny hamaky azy koa. Amen. Raintsika izao boky ny Jaona 5:20. Ny Jaona 5:20 ny 7:70 ka hatramin'ny 7:70 dia ny tantara ny namantsianan'i Jesosy tao Golgota. Raha fitiana zany dia ny tantara mikasika momba ny jalian'ny tompo sy ny namantsiana azy tao ikarandoha tao Golgota. Nisy 7:50 anetrano ny vakitsika ny 9:1 ka hatramin'ny 9:20 ny tantara mikasika momba ny kapohana an'i Jesosy sy ny tondrano fahoritsika dia nitorotoronina noho ny nataontsika sy ny faharatsitsika izy dia natao niantra taminy ny elokitsika mba ananatsika fanasitrana ao aminy. Maneho ny endriky ny famonjena sy fahateram-baovao satria rehefa avy nataon'Andriamanitra niantra taminy ny fampahoriana izay tokony hiatra amintsika dia nahazo taranaka izy izy ny Baiboly. Ary izay le endriky ny taranaka ara-panahy olom-baovao amin'ny Kristy dia zasy ianao izay nandray azy. Ny Kolosiana 2:2 angamba ny fohifohy dia hovakiako tanteraka. Ny Kolosiana 2:2 ny 9:4 ka hatramin'ny 9:5. Ary novonoiny ny soratanany didy izay nepangatsika dia nesorony tsy eo mihitsy zany ka nombohany tamin'ny hazo fijaliana. Ary nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Ary ny anankiray ihany koa hovakiako fa tena zava-dehibe ho amin'ny afatra androany ny Genesis 4:7 ny 9:4 ka hatramin'ny 9:5. Genesis 4:7 ny 9:4 ka hatramin'ny 9:5. Ary Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana satria nanao zany ianao ko amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby dia rehetra dia ianao ny voahozona. Ny kibonao no andehananao, ny vovotany no hohaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Amparafesoko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy noritoro ny lohanao ary ianao kosa noritoro no mbela tongony. Amen. Androany izara amintsika ny zava-miafy ny hazo fijaliana. Zava-miafy ny hazo fijaliana izay fototra iorenan'ny kristianisma sy ny finoana izay ijorotsika androany. Tiako fantatra aloha fa tsisy Andriamanitra nampanantena lanitra ny olombelona ankoatran'i Jesosy. Tsy hainao naiza naiza, tsisy ny teny zany hoe alohan'ny alana hiala ozy izy tsy eo aminareo fa any amin'izay toerako ny toeranareo, fa andeha hamboatra fitoerana ho any amin'ny raiko iarahako mitoetra aminareo raha adika. Zany hoe ny kristianina zany dia mananantoka fiainana orian'ny fahafatesana. Ary io fiainana orian'ny fahafatesana io no irosotsika any amin'ny atao hoe mandrakizay no manina Andriamanitra ho atsika. Tsika zany tsy natao akafy sy aina ity nofo mandalo ity, fa natao anapahatsapana deniny etỳ tany ny fisininy mandrakizay izay homanitsika manomboka etỳ tany. Amen na satsy amen. Eto dia teteny amintsika fa ny fetin'ny fiangonana dia tsy nahaterahan'i Jesosy fa ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty. Ny fetin'ny fiangonana tsy nahaterahan'i Jesosy. Nahaterahan'i Jesosy akalazaina fa tonga ny mpamonjy. Fa ny tena fety teo amin'ny nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty. Jesosy ny teny teo amin'ny fandraisana ara-piombonana. Niraisy ny mofo dia niraisy ny kapoaka dia ozy izy. Rehefa vakiny ny mofo dia nasandra ny kapoaka nlazainy hoe fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo famelana amin'ny fahotanareo. Ka no vinanareo mihinana mofo tsy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesana fa tsy napiditra ny nahaterahana izy. Mandra-piaviny zany hoe tafiditra ny fitsanganany. Jesosy tsy nankalaza ny fitsanganany satria normal lamina zany fa tsy resy ny fahafatesany tsy marety aka. Tsika mila mankalaza ny fitsanganan'i Jesosy
satria fandresena ho antsika zany. Amen sa tsy amen. Zany hoe tsy napetraka Jesosy nisongadina be ao anatin'ny révélation. Ny révélation fitsanganany. Fotsy izy anambara aho izy isaky ny ombona amiko nareo nafatesako. Mandra-piavako zany hoe ny fiverenany. Fa ianao tsy afaky ny ody fanina, tsy akalaza ny fitsanganany satria nisy hery tao amin'ny fitsanganany. Mamela marika ny mahazanak'Andriamanitra sy maha-kristianina antsika. Alleluia. Raha tonga teraka Jesosy ka tsy nandalo fahafatesana izy, fa tonga dia niakatra tany an-danitra, tsy nisy hoe passage ny fahafatesana ny lalovany, dia tsy misy zavatra niova teo amin'ny fiainantsika. Tsy nanova ninninona ho antsika ny fandalovan'i Jesosy raha tsy nandalo fahafatesana izy. Tiako fantatsika fa nahatongavan'i Jesosy tsy hanao spectacle na miracle, reny cadeau mpanehoana fotsiny, fa tonga ny Messia hamonjy ny olona. Zany hoe misy fiantraikany eo amin'ny fiainanao hita maso nahatongavany teto ambonin'ny tany, fa ny tena antondihany ny hofaty aka ny natioranao. Ny hofaty aka ny natioranao. Tsy mahataitra raha velona mandrakizay Jesosy satria efa natiorany zany. Fa fahagagana raha maty Jesosy satria tsy tokony hofaty mihitsy izy, fa noho ianao no nahafatesany. Ka nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty no nanova ny tantaram-piainany zao tontolo zao raha tiantsika ho fantatra. Izany famarinana izany. Te laza zavatra aminao androany. Raha vita ny devolona nanaisotra ny azo fijaliana teo amin'ny fiangonana, dia vita ny nanaisotra ny herin'ny fiangonana tsy ho fampandresena mandrakizay. Fa tsy vitany devoly zany. Ny herin'ny azo fijaliana no antoka ho an'ny fiangonana, satria io ny fototry ny famonjenantsika. Afatra tsy tia ny devoly toriana mandrakizay mihitsiny no fampahafantarana an'izany atao hoe Kristy voaombo teo amin'ny azo fijaliana, izay tena ozy izy ny apôstôly Paoly hoe Pasika ho antsika. Ny hery sy ny fahafahantsika ara-panahy tsy hoe satria mivavaka isika, satria mahery ny fahadianana be tsika, fa betsaka ny finoana hafa, ny religion hafa mivavaka mihoatra noho isika. Raha tsy teny efa tsy ny silamo indimy isan'andro izy mekohaka amin'izay Andriamanitra ivavahany. Fa ny mampiavaka atsika tsy fastinina, tsy fifadikanina. Tsy ireo zavatra rehetra ataontsika hahatonga antsika anakaiky an'Andriamanitra no mampiavaka antsika, fa ny nataon'i Jesosy Kristy tompo antsika tao Golgota no mampiavaka antsika. Tsy ny ataontsika amin'izay ezaka ataontsika nataona antsika an'Andriamanitra, fa ny zavatra nataon'Andriamanitra nanatonany antsika ka nanolorany tenany teo amin'ny azo fijaliana amonjy antsika. Ndaontsika aloha ite-tanana mafy be ho an'i Jesosy ny amin'izany. Amen. Teny aminao fa tsy ondrona Bible natao fanatitra tao Calvary, tao Golgota, fa Andriamanitra tonga nofo amonjy ny olona. Izy ny fanatitra tanteraka avy amin'Andriamanitra ho antsika. Jaona nampahitana, indro ny zanak'olon'Andriamanitra izay mitondra ny fahotany zao tontolo zao, tamin'ny fotoana anaovana batisa azy. Ny fahotany zao tontolo zao tsy hoe nofafany fotsiny, fa ozy izy noentiny. Tsy mitovy le hoe nofafana sy nentina. Ny eloko tsy voafafa fa nentin'i Jesosy. Mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Jaona toko voalohany 9:20. Tiako fantatsika fa ny devoly dia tsy afaky ny anameloko anao tsony tamin'izay zavatra vitanao tany amin'ny lasany bebanao, satria Kristy efa tonga nitondra ny fahotanao. Midika manana fanantenana famelan-keloka mihoatra noho ny condamnation na fanamelohan-tena. Satria melohan'ny fotoana nihodinanao nefa fitain'Andriamanitra ny famelan-keloka, anananao antoka iverenana, zany hoe mora be sy misokatra be ny fotoana iverenanao. Halleluja. Amin'Andriamanitra. Tenomana ny ao anatin'ny fotsika androany. Fa tamin'izy tonga olombelona, ny vahiny teto tany nandritry ny 3 taona sy tapany Jesosy. Io 3 taona sy tapany io izay nanimpony, dia tadio tsara fotoana izay nanaovany zavatra mahatalanjona teto ambonin'ny tany, ary mahavariana fa nandritra n'io 3 taona sy tapany io dia ny apôstôly Jaona mihitsy no nijoro vavolombelona. Fa raha ohatra ka natao tao anatin'ny boky sy ny rakety natao anatin'ny boky,
ny zavatra nataon'i Jesosy dia tsy ombona zao tontolo zao azy. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy ka raha voasoratra tsirairay avokoa zany rehetra zany ataoko fanahy izao tontolo zao azy dia tsy ombony boky voasoratra. Ety rehetra zany hoe vao mietsika zany ny tanan'ny tompo tonga dia fahagagana. Ny zavatra rehetra nataony teto ambonin'ny tany zany tsy voatanisa fa sationany ny ao anaty baiboly izay ampitodika antsika tsirairay avy alala ny momba azy sy afantatra bebe kokoa ny lanjan'ny famonjena ahafahantsika manantona azy. Zany hoe ny tanysaina ao anaty baiboly ny révélation mpamonjena no ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana tamin'ny zavatra izay nataony. Tsongaina vitsivitsy zany le hitanao ao fa na zao tontolo zao aza tsy ampy ny boky izay iraketana an'izany. Tena tsy ahitany saina ny zavatra nataon'i Jesosy teto an-tany nandritry ny telo taona sy tapany. Mihoatra lavitra noho ny fampianarana zany ny fahagagana izay nataony. Zany hoe mihoatra lavitra noho ny fahatakarany saina maolona ny atao hoe fahagagana ny fomba nisehon'Andriamanitra teto an-tany nandritry telo taona sy tapan'izay. Ary esadina ihany koa fahasafanimpona ny révélation manambara ao anatina fampianarana ny amin'ny zavatra maro anairana anao mba ahafahanao miombona amin'Andriamanitra, mifandray amin'ny famonjen'Andriamanitra, fa mbola ao anatin'ny asa fanimpona hafa ihany koa fanehoam-pamantarana anamarinan'Andriamanitra ny teniny amin'ny fomba hampanehoana zany amin'ny mahazanany ianao eto amin'ity tany fandalovany ity. Ka ny herin'Andriamanitra rehetra dia tanteraka tao amin'i Jesosy tanora kely telo amin'ny telopolo taona sy tapany nampiasain'Andriamanitra tamin'izany anovo zao tontolo zao sady Andriamanitra tonga nofo moa mazava ho azy. Ka le fanehoana tsy miankina amin'ny taona fa miankina amin'ny fijoroana sy fahatokiana. Halleluja. Niady tamin'ny fahavalana nefa tsy hoe nasoa tamin'ireny fananganana sy famantarana mahagaga ireny, tsy izay le izy. Le ady tamin'ny fahavalo tsy tamin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana ny tena fototra ny orenan'le fandresena, fa ny fisehoan'le fandresena tsy hoe rehefa nahiratra ny jamba sitrana ny kansera afaka mianana, tsy reny, tsy le zavatra efa fataony reny, tsy reny le zavatra goavana be, fa le zavatra goavana be tao Golgota. Tao Golgota le izy teo amin'le hazo fijaliana izay nieretany. Jesosy tsy tonga teto an-tany aneo fa miavaka izy. Tsy nidina izy mba ho fantatry ny olona fa hoe malaza ave fa manao fahagagana faran'izay enjana. Tsy izay ny nahatongavany. Nahatongavany dia ny ho faty eo amin'ny toerantsika. Tiantsika ho fantatra misy bonus fotsiny reny zavatra hita masontsika rehetrarehetra nataony teto ambonin'ny tany reny. Reny zavatra mahagaga nataony reny bonus fotsiny reny eny antsika. Telo taona sy tapany nampianarany nanaovany fahagagana mihoatra foana ny zavatra nataony. Fa tao anatin'ireny zavatra nataony rehetrarehetra reny matoa tsy ny raketiny reny fa nametraka izy ny fahasarobidiny famonjena. Fototra tamin'izay niaretany ny tantarany asomatsara ao Matthieu, Marc, Luc, John ireo zavatra dingana rehetra ny lalovany mba hahatonga ny famonjena ho azo antoka dia tehiteny aminao ny azo fijaliana sy ny hery miafina ao ambadiky ny azo fijaliana ho anao dia ambony lavitra no mivokatra rehetra izay tadiavinao eto androany maraina. Ndaontsika ity tanana mafy be eo amin'ny fiaretan'i Jesosy ny amin'ny fitiavan'i Jesosy ny amin'ny famonjeny. Amen. Ny ho fatiny nahatongavany zaza niteraka ho antsika fa zanaka nomen'Andriamanitra antsika, fils no nomen'Andriamanitra antsika. Tsy enfant no nomeny fa fils, zanaka efa lehibe. Zay natonga azy 30 taona nanomboka ministera satria amin'ny jiosy ny 30 taona manomboka ny fahalehibeazana. Zaza teraka dia zanaky Maria. Zany mahatonga ny lera hoe indro zaza kely zanaky Maria anjely ay mahay daholo zakilay zanaky ny ray. Hitanareo zazalahy amin'izay lehibe fils zanaky ny ray fa le kely zanaky Maria. Nanaky izy anetry tena ho zanaky Maria nampinonona. Fa rehefa lehibe izy tsy maintsy naseho amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy. Anomboka hiditra amina révélation amin'izay tsika fa tiako ho liana tsara ianao. Tsy zaza fa rehefa tonga 30 taona vao nanomboka naseho Jesosy. Dia amin'ny faha-30 taona ny Jesosy nanomboka ny fanompony. Teo izy natolotra sy nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Jaona 3:12.
toy izao nitiavan'andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nina fiainana mandrakizay. Nitanjon'andriamanitra tamin'izy tonga nofo naseho teo amin'ny Kristy na teo eo amin'ny Jesosy Kristy, nitanjony dia ho faty eo amin'ny azo fijaliana. Jereo tsara ny bokyny Matthieu 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Matthieu 5:20 ny 5:20 ka hatramin'ny 5:20. Zay rehetra nanany iray dia avokoa. Halleluja. Koa izany no lazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka nambary zany aminareo. Vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Ary ny mpianany sasany niresaka ny mpianany sasany hoe ino zany lazainy tamintsika vetivety foana dia tsy ahita ianareo ary vetivety foana dia ahita ianareo. Ary satria makany amin'ny ray ary koa izy hoe ino zany lazainy hoe vetivety foana zany tsy fantatsika zany. Ary Jesosy nalala fa tanytany ihany izy ireo dia hoy izy taminy mifantany va ianareo satria hoe izaho vetivety foana dia ahita ianareo ary vetivety foana dia tsy ahita ianareo dia vetivety foana dia ahita ianareo. Lazaiko aminareo marina tokoa hitomany sy isaoninareo fa izao tontolo izao koa sy faly ary nareo alahelo nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Mihaino tsara ve nareo? Manampahoriana ny vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany fa rehefa velonjaza izy dia tsy tsarony intsony izay fahoriana noho ny fifaliany fa misy zaza teraka eo ambonin'ny tany. Ary nareo dia manana alahelo ankehitriny fa hitanareo indray dia ho faly mafonareo ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany androany dia tsy anontany na inona na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona angatanareo amin'ray dia homeninareo amin'ny anarako izany. Mandraka ankehitriny dia mbola tsy nangataka na inona tamin'ny anarako nareo mangata dia homeninareo mba hatateraka ny fifalianareo. Amen. Jaona 20:20 iny. Halleluja. Izany hoe nijoro Jesosy efa lasa lavitra ny teny. Amen. Dia tateraka ny fampanantenan'i Jesosy ny mpianany hoe ny zavatra lalovanareo tsy zavatra mandrakizay fa izavatra hitranga vetivety fa rehefa avy eo ilay fifaliana tsy hotsoahana. Ny programan'ilay fifaliana zany fifaliana mazaka ataka tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Ny fifaliana omeny fanamasina anao, fifaliana afaka miresista ao anaty sedra. Ny olona manana ny fifaliana fanamasina fa tsy ampifaliana zavatra ilaina dia tsy mitovy. Ny zavatra ilaina mampifaly azo iny dia faly ianao, lany iny dia vena indray ny alahelonao satria mitady zavatra manaraka ianao. Fa ny olona manana ny fifaliana fanamasina hozy Jesosy tsy hongotana ilay fifaliana ninonino na ataky tafatoetra foana ianao. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny fiangonana dia ny fananany fiangonana fahatsapana ao anaty fa tsy kondisione ny zava-misy zany ilay fifaliana ao anatinao. Io zavatra mitranga mitady ampitomany ianao io. Raha afaka mbola nampijoroako mampionona dia nampijoroako. Inona lazainy tamin'ny 2015 tsy tranga amiko zany. Izay lazainy dokotera miteniteny foana eo amin'ny fiainako zany. Le finoany velona tao anatiny satria manam-pahatsapana izy fa mbola velona sy mihoatra noho ny fanambaran'ny olombelona manam-pahalalana ny fanambaran'ny mpahary fa tsy hampaninona anao io. Le izy anie tenin'Andriamanitra eniny eto fa tsy haina tsoko akory izy. Ozy izy ny tenin'ny tompo ao amin'ny Luka 10:20 efa nomeko fahefana sery ianareo andray maingoka saditsaka menarana mba nieretra izay anana ny fahavalo ary tsisy hampaninona anareo akory za. Iza no teny azany Jesosy. Zay lazay ny tompo zay lazay ny tompo mahery aho fa tsy malemy zay lazay ny tompo zay lazay ny tompo zay lazay ny tompo salama aho fa tsy marary zay lazay ny tompo. Halleluja. Amen sa tsy amen aloha. Hozy Jesosy tamin'ny Petera Matthieu 5:20
ny 9:20 ka hatramin'ny 9:3. Vao nanomboka ny teny Jesosy mitantara teo Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Sambatra ianao ry Petera, tsy nofo mandranona mpiteny ianao an'izany fa mifanandraika izay ny an-danitra. Tena mbola tsy nahin'olona nyteny an'izany a, fa ianao namen'ilay valiny marina. Otoroko anao amin'izay le atao hoe Kristy, mission an'i Kristy tonga eto ambonin'ny tany. Tsy hanao an'ireny miracle be dia be ny rahantsika reny bonus tsy marety eka ho antompo fa natongavako teto ambonin'ny tany. 9:20 hatramin'izany vao natorony Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy akany Jerosalema izy mba hampijaleny ny olona sy ny lohan'ny mpisorona ary mmpanoran-dana dia hovonona ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanohana azy hitanina kely ka niteny mafy azy hoe sanatria aminao zany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka nijery amin'ny Petera hoe makanesa hoe voky ianao ry Satana, atafotoana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Ina le an'ny olona? Fiheveran'ny Petera fa ny fisian'i Jesosy dia mampety azy fa raha tsy eo Jesosy a vita izy normal aloha zany. Natsika nainao amin'ny toerana misy anao ireo teny ianao hoe tompo very aho raha tsisy anao, halleluja. Ka tamin'izany ianao tsy eo Jesosy tsy hitanao maso efa fanahy izy. Fa Petera tena niaraka tamin'ny teny tsy normal be Petera manao an'izany. Kanefa ilay normal aminao tsy voatery avy amin'Andriamanitra. Ozy Jesosy ninona zavatra mety aminao fa tsy eo amin'ny planin'Andriamanitra, toerinao ilay izy na mety hoe mahafinaritra anao azy. Halleluja. Toerin'Andriamanitra ilay izy na dia mety hoe mahafinaritra anao azy. Dia hoy izy Jesosy hoe Satana no tao ambadiky Petera. Ary nahavariana teto tsy Petera no tonga tsy nisadresé tamin'ny Petera Jesosy fa tonga dia hoe anivoaka ianao Satana nefa Petera no vandravandrany. Na Petera ve tsy tonga saina hoe vao teo anazy hoe tsy sazy fanamasina tampotampoka teo tonga dia devoly tampoka indray aho. Ray sekondra dia anao masona akikinao mila miambina ianao. Averiny fanondroany mila miambina ianao. Amen. Mela tsy mipasiteri tsao fotriny eny amin'ny sefoana masika. Halleluja. Kisetsinyna ny eo amin'ny fasoko. Amen. Zay le hoe izay mifanitsy a dia mahazo mahitsy. Halleluja. Nahoana satria nanomboka ny fahafatesana rehefa nanody Adamaseva. Rehefa nihinana niazo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adamaseva dia nisokatra ny masony. Misy zavatra tiako hazavaina tsara, manaraka tsara venareo. Dia ozy izy ny Baiboly nanjary tahaka an'Andriamanitra amin'izay zareo taoriana an'ilay fihinanana. Nao a miverina kely tsika dia isaina kely ny zava-misy marina mba ahafahantsika tsy ho diso ao anatin'ny tantara manomboka any amin'ny Genesis toko voalohany mandrapatonga ny Apokalipsy atongavantsika eo amin'ny latabatra. Ok? Ozy izy Andriamanitra andeha sika mboatra olona tahaka ny endritsika. Hitantsika izany amin'ny Genesis toko voalohany dia ny fa 4:20. Fa nahoana Andriamanitra no milaza taoriany fihinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ao amin'ny Genesis toko 3 ny 2:20. Ozy izy andao arovana ny azo ny aina, ny azo n'aina. Sao ho avy ny olona ka hihinana an'io fefa tonga tahaka ny anankiray amintsika izy. Azonareo ve ireo zavatra anankiroa atreo fotsiny a? Ny Genesis toko voalohany 5:20 Andriamanitra ny teny hoe andehantsika mboatra olona tahaka ny endritsika. Ny olona zany efa tahaka ny endrika Andriamanitra. Fa endrikinona tsy tanteraka teo amin'ny olona ka ny andrasana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy vao tena tonga tahaka ny anankiray amintsika izy. Valiny ny olona dia endrika Andriamanitra tahaka azy amin'ny Genesis toko voalohany 5:20 fa mbola tsy vita finition. Ny olombelona zany tsy vita ndre mandeha fa misy le endrika Andriamanitra teo ampamoronana ary misy ny endrika Andriamanitra eny ampanefena. Tsy haiko na azonao le tsy haiko. Misy zavatra tsy haiko hoe azosika ve le zavatra tia Andriamanitra atongavana ao anatin'ilay izy. Fa zao le eny ampanefena miandry fahafenona aoriany fihinanana.
Andriamanitra efa nisaina hoe izy fotoana ampinanako ny olona, fa ny olona nandray mesura ho an'ny tenany ihinana mialoha amin'ny fotoana tian'Andriamanitra ampinanana azy. Ohatr'izany foana ny atao hoe fahotanana etsy hoe zavatra tsy azo atao fa ny fakana ny fanapahan-kevitra ho anao fa tsy andrasanao ny fanapahan-kevitra Andriamanitra. Enoy misipa tsy azo miaraka raha efa vita mariazy. Aorian'ny mariazy normalement vao afaka miray ranofo ny mpivady satria mpivady ny anarany. Fa ianao rehefa mandray an'izay fepetra izay mialohan'ny mariazy dia tsy azonao atao izy. Nefa rehefa tonga ao tokantrano tsy mahazo misara-pandriana fa eo isan'andro. Ny fahotanany tsy faharetanao fa tsy azo atao izy. Andriamanitra ny teny hoe aza hihinanana fa amin'ny fotoana hihinananao dia ho faty tokoa ianao. Izay ny lazain'Andriamanitra. Maty ny olona satria ny olona nihinana mialohan'ny fotoana. Fa ilay izy tsy hoe tsy azo hohanina. Andriamanitra tsy tena tsy azona hohanina mihitsy fa aza hihinanana aloha. Ohatra hoe masaka ny nahandro dia niteny mama sy dada hoe aza mbola mihinan-kanina aloha raha tsy tonga dadanareo. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga izy azo hohanina ihany ilay izy. Ahoana? Satria misy fanahy ratsy tao edena, misy fanahy ratsy tao. Le anjely latsaka avy any an-danitra latsaka tety ambony tany fa zao privé nafenin'Andriamanitra tsy hitan'ny olona ilay izy. Toy izy Andriamanitra amin'ny fotoana ho tsarainy io fanahy io. Ary ny fomba hitsarana an'io fanahy io tsy maintsy mandalo amin'ny pasazy ny fihinanana, ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny olona. Vao avy mihinana ny olona vao misokatra masona ay misy an'izao teto. Fa amin'ny fotoana ahitany toy izy Andriamanitra hoe ho faty tokoa izy. Ary tsy maintsy maty ny olona aloha. Na Andriamanitra aza miteny hihinana satria efa latsaka dia tsy maintsy ho faty ny olona. Dia izay no nahatonga n'Andriamanitra miporvoara tao anatin'ny sa ny azonaina. Satria rehefa vitanao obeissance vao hihinana ny azonaina amin'izay ny olona miverinao amin'ilay tsy fahafatesana mandrakizay. Ilay natiora tsy fahafatesana efa tao anatin'ny olona. Fa tsy maintsy maty ny olona. Après ny fihinanana amin'izay misokatra izy vita ny fitsarana ny Satana, ravatsy eto ambonin'ny tany intsony izy, verina mihinana azonaina, verina amin'ny état normal. Azonareo izy? Dao tsy kisaina amin'izay hiditra lalindala kokoa. Lalindale fa ratsy lalina kokoa tsy mahafantatra bebe kokoa. Halleluja. Halleluja. Zany natonga n'Andriamanitra tezitra tamin'ny olona satria tsy nety taorian'ilay fihinanana manota ny olona dia hihinana amin'ny azonaina indray izy rehefa avy eo dia ho velona mandrakizay ao anaty ota. Baiboly milaza an'izany. Dia ozy izy Andriamanitra fitaiko aloha momba ny ota vao saiko mihinana ny olona. Maty Kristy Pasika ho antsika. Golgotha story. Halleluja. Hiditra amin'izay tsika eo Golgotha. Fitainy Jesosy momba ny ota. Fa ozy izy Jesosy hoe atao izao fahatserovana miverina eo fihinanana ny olona. Problema taorin'ilay fihinanana ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy ny ova fahatsapana ny olona. Fahatsapana. Fahatsapana avereny hoe fahatsapana. Avereny hoe fahatsapana. Lasa ny ova fahatsapana. Le olona lamina be tonga dia natsara hoe aiza ny kilaoty? Tony ry zareo nitanjaka ihany. Fa lasa natsapa hoe mila kilaoty tampoka. Nalahelo Andriamanitra. Ozy Andriamanitra hoe izy indray no nisahirana. Lasa izy namony biby tany. Nalay ny odiny. Ny endry zareo ravina viavy iny mba natapitapenana teo dia natao tao menatra toy izany Andriamanitra. Ny ezakao kely vitanao fa vao nanomboka ny odina ny olona dia nisahirana Andriamanitra nanampy ny olona. Alao naovako akanjo cuir véritable, vrai cuir ny olombelona. Halleluja.
dia tonga dia nitafino dy biby ny olona. Dia inona ny zavatra nitranga taorin'io a nahitako fa ny olombelona manam-pahefana afaka ny tonga iseho amin'ny endrika ara-panahy tahaka an'Andriamanitra. Zany hoe afaka miseho hita maso ny olona dia afaka miseho tsy hita maso. Anisan'ny fahefana no men'Andriamanitra ny olona zany. Nasy fa aza taitra ianao aiza maiza anaty baiboly ho hitanao rehefa avy eo. Ahoana nahitantsika n'le izy manaraka tsara tsika fa mahafinaritra be le tantara. Zao ny zavatra nitranga. Rehefa very ny fanapahan'ny olona fa lasa ny devoly dia lasa ny devoly nanapaka ny olona. Taoriny familiny devoly lalana ny olona tsy ankatohan'Andriamanitra. Le fanapahana ny men'Andriamanitra ny olona amin'ny Genesis 1 sy 2 nanjary nanapaka ny voarehetra Satana. Ny antony izay ekenao sy ankatoavinao dia nanapaka anao. Rehefa nanomboka nanaiky ny Satana ny olona ny hevitry ny devoly dia nanjary nanapa nanapaka ny olona ny devoly. Rehefa nanomboka nanosina ny devoly Andriamanitra dia ozy izy rehefa avy eo vovoka no fihinanao midika fa ny vovoka dia le akora namoron'Andriamanitra ny nofo. Akora namoron'Andriamanitra ny nofo fony izy mbola tsisy fofinaina. Toy izy Andriamanitra hoe vovoka no fihinanao. Genesis 3:7-20. Zay nataony tamin'ny menarana. Zay no mahatonga ny olona izay miaina eo amin'ny nofo sy zakany devoly eo anaty ota sakafony devoly le nofo. Satria maika ny devoly amerina an'le nofo tonga vovoka. Dia iny le fahefana io dasy fa hozavaiko rehefa avy eo. Ozy Andriamanitra hoe lay akora mbola tsy nisy fofinaina no fihinanao. Confirmé le izy fa nanana fahefana ny devoly andrava ny olona nofo amandra ka amerina ny olona ho vovoka izay niangana akora tsy noeritreretin'Andriamanitra iverenany raha tsy nanota izy. Zay no natonga an' Jesosy tsy maintsy niverina tonga nofo Andriamanitra mba hahafahany misauve an'io nofo sy mamorona an'io nofo le nofo tsy mety lo avy aminy. Zany hoe manome sy mamorona nofo vaovao amin'izay Andriamanitra aorian'ny famonjeny tamin'izy nanaiky aka nylendriky ny nofo kondanena. Alleluia. Vokatry ny fiodinany nofo teo amin'ny endrika Adama voalohany izay nahatratra ny Adama ny ozona tsy maintsy andova fahafatesana. Rehefa nilaza momba ny ady Andriamanitra dia tsy niteny izy hoe ny taranaky ny vehivavy misy lehilahy fa natokany Jesosy mihitsy n'Andriamanitra ray mihitsy ny hoe tia ny ozo ny vehivavy dia tia ny ozo ny lehilahy. Ny ozo ny vehivavy ozy izy hoe ozy izy tamin'ny menarana ho ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy. Io teny io mihitsy zany ho ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy dia ny taranakao sy ny taranany. 2:4 amin'ny Genesis 2 ary tamin'ny menarana satria nanao zany ianao dia amin'ny biby rehetra dia iny aloha voalohany 2:12 ho ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy noritoro ny lohanao ary ianao kosa noritoro ny ombelatongony. Mazava be io teny io. Dia ndao ny eo rahantsika amin'izay le izy. Rehefa tao ny vehivavy ny olana teo ny vehivavy ny vaolana. Ozy Andriamanitra vehivavy no fitahanao fa taranaky ny vehivavy tsy mahalalala no atsangako anitsaka ny lohanao. Andriamanitra eto no miresaka amin'ny taranaka. Tsy vehivavy no nitenenin'Andriamanitra eto fa ny taranaky ny vehivavy. Ny promesa anitsaka ny lohan'ny menarana tsy vehivavy fa ny taranaky ny vehivavy. Vakio tsara ny baiboly 2:12. No zany tsy tokony hisy sarina vehivavy misy menarana eo ambany tongony. Satria ny taranaky ny vehivavy le izy fa tsy vehivavy le izy. Amen sa tsy amen. Eto tsy hoe ny vehivavy no anitsaka ny lohan'ny menarana fa ny taranaky ny vehivavy. Ny ady eto dia ara-taranaka. Fantatsika tsara fa Jesosy dia taranaky ny vehivavy tsy nahalalala. Tao Golgota ny fandresentsika ary marina zany Jesosy tsy nomboana tao an-tanàna na nidorana teo ambonin'ny alitara ohatran'ny saika nanaovan'i Abrahama ny Isaka fa izy no entina niala ny tanàna eo amin'ny tendrombohitra anankiray tao hoe ikarandona Golgota. Tsy tao Jerosalema le izy fa tao Golgota le izy. Tao Golgota no fantsian'i Jesosy zany hoe tanàna ivelan'i Jerosalema. Le ady ara-taranaka nefa mivoafaritra tsara fa ny taranaky menarana sy ny taranaky ny vehivavy manondro an'i Jesosy io.
ny taranaka nefa tsy olona anankiray ny dikany hoe taranaka fa manambara olona maro fa zao izy ary reo taranaka mena rano reo zany hoe tsy maintsy tonga olona mihitsy aloha le mena rano nanambady olona vao manataranaka eno tsara am'izay le izy eno ile izy eto am'izay ny hiditra ny fahefan'ny olona afaka tsy hita ny olona zany manana ny endrik'Andriamanitra afaka tsy hita dia afaka hita zay no mahatonga ny baiboly milaza amin'ny Genesis toko fahaenina jenao hoe Genesis toko fahaenina Genesis toko fahaenina ny andininy fahefatra ny Nefilima nytoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro zany sy taorian'izany koa raha ny vady tamin'ny zanaka vavin'ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahindreo ilay olo-mahery hatraely zay dia lehilahy manandazy voalaza ao amin'ny baiboly amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny anglisy fa géant fiantsoana azy olombe ireo dia iny amin'izay fipetraka izy ahoana fisehon'le izy le fahefan'Andriamanitra tao amin'ny olona nalainy devoly dia afaka ny seho ny devoly naka ny endriky ny olona anambady ny zanak'olombelona raha diako io ange fa tsy zanak'Andriamanitra ny fandikana amin'ny teny gasy hoe zanak'Andriamanitra fa midika teny fototra hebreo anjely zany hoe le ange dessus zany hoe reo anjely le latsaka avy tany an-danitra na zereo dia lasa ny setrasetra teto ambonin'ny tany noho ny fahefan'ny olombelona dia afaka naka ny endriky ny olona atondro ny tananao raha meanao dia nanambady ny zanak'olombelona dia ireo no niteraka n'ilay tao hoe taranaka Nefilima zany hoe tena zanaky mena rano zay le taranaky mena rano misy trasy zany le taranaky mena rano dia ozy izy ny baiboly olombe ireo taranaky ny anjely zay latsaka avy tany an-danitra resindry Mikael avy any an-danitra tany ny devoly dia nalatsaka izy dia loza ho an'ny tany tonga teto an-tany izy nanambady ny zanaka vavin'ny olona amin'izay ka ny zanak'ireo dia géant olona ngeza be reo no antsoina hoe Nefilima ko reo ny taranaky mena rana voalaza eto tamin'ny andro Noa nefa saika ny foanan'Andriamanitra siringana ry zareo reo hoeto kely ianao tafiditra tao amin'ny taranako Noa koa izy tamin'ireo vadiny zanany tao anaty samby fiara natonga azy tsiringana nisy tafiditra zany le taranaka dia zay no natonga ny baiboly nilaza eno tsara tonga Josoa sy Kaleba dia zao mbola tao Kanana reo olon'ireo reo le Nefilima le olona goavana be le olona goavana be reo zany olona mety sy anjely dessus nomero toko voatelo ambifolo teneno hoe ohatra lasa lafika resaky ty hoe faharao fotsiny hoe dia ho azonao amin'izay le fihafaran'le izy nomero toko voatelo ambifolo ny andininy fahavalo amby roapolo kanefa kosa mahery ny olona zay moninao amin'ny tany tonga dia natahotra ny zanak'Israely ary ny tanana dia mimanta sady lehibe dia lehibe ary koa nahita niteraky ny anakita teo zahay andininy fahatelo amby telopolo ary nahita ny Nefilima teo zahay dia taranaky ny anakita avy tamin'ny Nefilima hitanareo io amin'izay le Nefilima verina le Nefilima eto ary teo imasony dia tahaka ny tsingetany zay ry toy izany koa zay teo imasony zany hoe ngeza be ry zareo reo enina ny ratsa-tongony alleloia olombery zareo 3 metre ny lavany ary enina ny ratsa-tongony taty aoriana zany dia mbola nisy taranaka velona ihany hitantsika zany teo amin'ny tantarany Josoa sy Kaleba nandeha ho any amin'ny tany Kanana zany hoe ireo zany le nantsona hoe Kananita fikambanan'ny taranaka anankiroa Nefilima sy ny anakita dia inona ny zavatra nitranga nisy ambokambony taty amin'ny Davida atao hoe Goliath de Gath Goliath nangovotry Saoly mpanjaka tsy vety ty ozy izy Saoly mpanjaka fa zao mahafinaritra ny fifidianana mpanjaka tsy par voie démocratique fa théocratique Andriamanitra no manendry mpanjaka fa tsy olona no mifidy zay napaka azy fidian'Andriamanitra Davida no sorany Davida tsisy rahana Nefilima alleloia ka iray tamin'ireo taranaky mena rano ireo
zay matiny Davida tsy izy io zay nampioroan'i Israely tamin'ny andron'ny Saoly fa i Goliata. Zay mahery aminareo avy ady amiko, voaka izy ao anatin'ny 7 andro forotra Saoly. Goliata zay tao tanànany Gata. Tsy possible ny hahafatesan'io Goliata io amin'ny fedin'olombelona tsotra. Goliata tsy olona tsotra fa Goliata olona mety sy anjely ratsy atao hoe devoly. Dia izy Davida, enao manantona amin'ny sabatra sy lefina fa tsy arma ny anatonako anao fa hiakatra amin'ny dimension ambonimbony kokoa. Mila ady ara-panany fandresenanao satria fantatro ny fiavianao fa nefilimy ianao. Noho izany ianao hiaraka amin'ny herin'le fa za tonga hanantona anao amin'ny herin'le grand bonny grand. Za hanantona anao amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitry n'Israely. Halleluja. Nampiakarin'ny Davida ho ambony ny dingan'le ady. Tonga dia atao amin'ny ara-panahy izy. Misy fitaovana ambonimbony kokoa fantatro ny anaran'i Jehovah. Ny anaran'i Jehovah reny no andreseko anao fa ianao fantatro fa taranaky ny menarana. Nalefany Davida ny vato hatramin'ny tady niditra teo tampindohan'ny Goliata. Manga vitan'izay ihany tsy nijanona teo Davida. Ho tataraiko sa tsy ho tataraiko. Amin'ny Samuel voalohany toko 7:1-5 ka hatramin'ny 5:7-5 io tantara io. Niraisiny Davida ny sabatra Goliata. Sabatra Goliata zany hoe tsy vita ny sabatra ny olona le izy fa ny sabatra ny ihany no mety. Niraisiny Davida ny sabatra tapahany lohany noetiny. Baiboly dia mitantara fa noetiny Davida niala teo amin'ilay toerana ny adivany izy io netiny niditra ny Jerosalema. Dia zay no natonga ny jiosy ny orakoraka. Davida nafaty alalina, Saoly nafaty arivo. Dia zao nefa ny zavatra mitranga tiako fantatsika. Tsy lindra Davida fa olona ara-panahy Davida. Goliata gentlisy, Davida jiosy. Tsy azony Davida alevina ao Jerosalema ny lohan'ny Goliata. Nivoaka Davida dia nandevina ny loha Goliata atao amin'ny tendrombohitra anankiray atao hoe Ikarandoha. Zay natonga ny anaran'io hoe Ikarandoha na Golgotha. Dikany hoe Golgotha, Goliath de Gath. Ny vatany Goliata naleviny Filistinany amin'izay misy azy. Fa ny lohany tsy hitany zareo. Netiny Davida. Dia zao, rehefa naleviny Davida ilay lohany, teo amin'ny tendrombohitra io nandatsahany lohany. Mba hamarina ny tenin'Andriamanitra hoe izy anitsaka ny lohanao. Misy vavolombelona zany ary tena hitan'ny olona rehetra iny Davida andeha hivoaka ny tanàna andevina azy. Hitanareo, rehefa araka ny fon'Andriamanitra ny ao anatinao dia ny fiantsika rehetra révélation daholo. Ny zavatra ataonao sy ny décision raisinao tonga dia révélation, tonga dia fanambarana. Davida tsy nanam-po hoe eo ane Jesosy ny amitan'ny ara-panahy fa mivitainy aloha le ara-nofo ara-baky teny. Nandevina ny lohan'ny Goliata teo tendrombohitra izy. Io le tsinao hoe Ikarandoha, Golgotha, raha dika Goliath de Gath na lieu de crâne hozy izy ny Baiboly. Lieu de crâne ny fiantsoana azy satria io le toerana nandevenan'ny Davida ny lohan'ny izy lohan-dragola. Davida olona araka amin'ny fon'Andriamanitra naleviny tao Golgotha ny lohan'ny Goliata. Fantatry ny rehetra zany. Le fandraisana goavana, ny tsenan'ny Davida ny Israely, falina zareo. Vita dia naleviny teo. Netiny voaka ny tanàna satria azo alevina ny Jerosalema. Ka rehefa tonga teo amin'ilay taranaky teo amin'izay le taranaky ny vehivavy tsy natera-dehilahy amin'izay tonga teo ny fantsena teo Golgotha. Tsy nateraky ny olona tsotra fa misy ila devoly Goliata. Dia ozy izy kosa ny anjely Gabriel tamin'ny Maria tsy zandray. Zay le natongavana ho nofo amin'izay. Le principe hitan'Andriamanitra zany nataony devoly tonga dia naka ny endriky ny olona dia nivady tamin'ny zanaky ny olona. Ny devoly zany rehefa tonga teto tany tena ny ray ara-nofo tamin'ny olona. Fa Andriamanitra rehefa nitondra Jesosy teto tany tsy firaisana ara-nofo fa nanarina ny olona. Baiboly tsy miteny amin'ny Luka toko voalohany
hoe teo atapindohany fotsiny ny fanamasina tsy ositra le izy fanameno azy assistance le izy halleloia ozy izy andriamanitra zao ny ataky tsy maintsy misy contre attaque ny ataky ny devoly naka ny endriky ny olona izy goliata taranaka mena rana nataon'andriamanitra hamarina amin'ny Genesis 7 naka ny endriky ny olona izy amin'ny alalan'i Jesosy lay tsy taranak'olombelona tsy nitorotorona tamin'ny ota fa ny fanan'andriamanitra anarona anao anarona fa tsy hoe tapindohanao ny assisteny Maria tonga Jesosy teraka ny mpamonjy halleloia rehefa faty amin'izay izy mila tonga lehibe ny zaza rehefa tonga lehibe ny zaza tonga ny fotoana nanolorana azy to amin'ny azy fijaliana afaka nisy toerana hafa afaka namonoana azy no manana ra-paminaniana le izy fa misy toerana hafa afaka natondry zareo afaka natao tao Jerosalema le izy afaka tonga dia mivelarina dia natao nidorana teo daholo ohatra zany fa zao teo Golgota le izy ny olona rehetra tsisy mahafantatra ny vérité biblique fa Genesis tanteraka le izy Jesosy natsatoka tonga dia nilohany Goliata ny eo ambany eo tonga dia arabaky teny Genesis 7:7-10 ka 15-10 ahoana ny maharabaky teny dia ina indray raha ny rôle ny devoly amin'izay dia hoe anoritoro ny ombela tongony dia ampatsika teto torotorona ny lombela tongony fa izy eo ambany lohany eo ambany lohany eo ambany tongotry Jesosy arabaky tonga dia arabaky teny fantatrareo ny dia ampatsika teo tanan'i Jesosy tomboka vatsy ho anao indro efa vita tomboka vatsy eo pelatanako ianao nanomboana an' Jesosy zany tsy eto raha misy zany le manao sary le hoe eto diso fa teto satria ny Isaia boky ny Isaia mpaminany laza indro efa vita tomboka vatsy eo apelatanako ianao ary mandanao natrehako mandrakariva ho anao ny tanany nomboana ho amena rana ny tongo ny torotoronina profesaia tsy mareteraka manana halleluia azoreo fetaka le izy zany hoe ny zavatra rehetra ny lalova ny tompo misy resaka voafaritra tsara mihitsy ara-baiboly daholo io zany tsy misy resaka hoe diso zany marina arao fotsiny lo arao fotsiny dia ny trano eritrereto amen halleluia Jesosy tao Golgota tsy nanao tourisme izy tsy nitsangatsangana izy fa mba teo any ambony tendrombohitra mahafinaritra ny rivotrany tsy nanao randonnée izy fa zao tonga teo ambony teo izy misy kranina ao ambany eo misy ina ao ambany ao za zao nafinaritra anahy tamin'ny mama miora ny fanin'Andriamanitra natao testa mihitsy ny teny am-pandehanana le tongotra ny vondo lasa izy voto le tongotra tao voalohany ave tsy mivoto tsony izy ny tao ambadika zany Jesosy tsy voto ny tongo satria nisy tongotra efa nifatsihana halleluia halleluia atavy amenina moa reta dia ozy izy Jesosy tsy ho ale izy fa ho an'ny taranaka ahoana le tsy ho ale izy fa ho an'ny taranaka nomboana tongontony dia ozy izy amizay miliko toko folo ny fa 70 no mifananako anareo dia omeko anareo amizay le fahefana tonga dia mivotsorany melohan'ny fotoana amatsiana azy fa omeko anareo ny fahefana ndray maingo anetsaka menarana mba nirehetra nanano fahavalo ary tsisy ampaninina anareo zany io géant etretiny sainao fa goavana be mampangovotra anao io fahavalo efa resy teo amin'ny azo fijaliana io tsy makaiza tsony zany io satria sans arme tsisy fitaovam-piadiny zany io amen efa nalainy Davida ny arman'io nanapahany lohany dika zay tsisy fiadina tsony io zay mahatonga azy voalaza am-baiboly hoe mierona tahaka ny liona fa tsy liona mampatahotra fenao mora mahatonga anao tsy tonga dia mijoro fa matahotra dia satria nao manaiky ny fampiororona ianao dia veratra ny folonao fa tsarovy ty ndray andro zay 2 rivotaona lasa tao Golgota nisy anankiray tao ambany tao menarana sy ny taranany ary izy nifantsika teo amin'ny azo fijaliana ho fandresena ho anao ny tanany miantona fampandresena anao satria ohatra ny tanany Moïse tsy maintsy tazonin'ny ora sy Arona
mba andresy josoa iny taninady ianao ty taninady fa neny jesosy tsy hoe misy mitazona fa nifatsihana mihitsy dikan'izay victoire assuré ny ianao. Alléluia. Zay ny mahatonga antsika rehefa mihira vidana victoire au nom de Jésus. Ndalotsika ty atanina mafy be ho an'Andriamanitra. Hozy izy ny baiboly nisy hororo-tany. Manina nisy hororo-tany satria torotoro ny lohamena rano. Nisy tselatra varatra satria vita ny zavatra rehetra. Inona ny vita? Vita ny fandresena. Rehefa mitondra aretina ny devoly dia hozy izy Jesosy sitraniko ianao fa za matahotra. Ny antony efa nitsahako ny lohany. Ny asany azo fijaliana manome antsika fandresena amin'ny asany devoly sy ny fampahoriany rehetra. Amen sa tsy amen? Fandreseny amin'ny aizina tsy natao andresenao zany ny devoly satria zanaky ny mazava ianao. Ny devoly dia ilay tsisy lohany tsony. Fenao ny lohanao Kristy. Kristy lohan'ny fiangonana. Zany hoe izy natao tsisy loha. Matoa tsisy loha zany natao iankin-doha. Zay ny mahatonga azy minegosy aminao vao afaka miataky ianao satria tsisy lohany izy. Tsy manana fahefanana autorité tsony izy. Manona ny devoly tsisy lohany na velanao andravanao. Aza velan-dravany akonanao zany io. Aza velan-dravany fahasalamanao zany io. Favalo efa resy io. Mahita zao fa resy io ary tsy anampahefanao amin'ny fiainanao tsony mandrakizay. Efa nohitsahana ny lohany io ary mena rany alefa raraka io. Taontsika iorakoraka mafia mpanjaka. Halleluja. Halleluja. Hozy izy vovoka amin'ny fihinany. Raha potika ny lohany ina tsy nihinana vovoka eo. Misy zavatra tsy azonao le izy. Raha potika ny lohany vovoka amin'ny fihinany dia ina tsony vovoka hoaniny eo. Na vovoka raha zany tsy azony hoanina tsony. Tsisy loko. Asesika am'teo. Tam'izany mbola tsy nisy an'izany. Midika tsy ho sakafon'ny devoly zany tsony ny fiainanao. Efa potika ny lohany. Hozy izy Paul ry fahafatesanao aiza mo mierinao. Dia hozy izy ny apôstôly Paul teo amin'ny azo fijaliana ny namafan'Andriamanitra ny bokin'ny Kolosianina 2:2 tonga dia ny dedy rehetra sy fanameloana rehetra ny foanan'i Jesosy teo daholo. Ny pri efa vita teo amin'ny azo fijaliana. Zany mahatonga antsika tsy tokony hisalasala rehefa andeha handray ny fanasan'ny tompo. Andray sy vonona ny hijoro iombona amin'Andriamanitra anefa fibebahana marina fotsiny. Ianao mibebaka marina fotsiny dia mety. Miaiky anao tena tsy anao an'izany tsony Andriamanitra. Vitany amin'iny hijoro amin'ny sitraponao amin'izay. Tonga dia izy Andriamanitra misokatra anao koa ny victoire anao. Inona ny teo amin'ny azo fijaliana? Ny raharan'Andriamanitra teo kosa ny ravany teo ny lalàna sy ny ozony ny fianakavianao ara-nofo. Ohatrany hoe ianao ilay olona vony tension, nareo menakavy le tsy maintsy ohatrany hoe tapaka lalandra tanora reny, maty tanora. Inona koa moa ny anaran'ilay olana kely anankiray eo amin'ny fiainanao andavanandro reny, afa-jaza matetika tsika raha vao eo amin'ilay fanao mora afa-jaza ny ananina ny taranaka. Dia ianao ny tena ny problèmantsika koa ilay diabeta. Manaraka ny diabeta daholo ny rehetrarehetra. Dia hozy Jesosy ny acte sy ordonnance mihitsy no mipotehiko teo amin'ny azo fijaliana. Zay anamelohana anao tsy maintsy potika sy rava ny dikan'izay. Hozy izy ny Kolosianina 2:4-5-10 ny foanina teo amin'ny azo fijaliana ireo karazana osina sy karazana zavatra be dehibe ara-pianakaviana. Zay no natonga anao ny esorina tao amin'io fianakaviana io fa nateraka indray ao amin'ny Kristy satria le ligne misy anao manomboka androany tsy any amin'ilay taloha manaraka tsony reny tsy alehany reny satria nanota sy nanao vokatry Adama fa any amin'ny Jesosy ara-panahy amin'izay. Ka rehefa mijoro anao ao anatin'ilay izy natao tsy hanapaka eo amin'ny fiainanao ny diabeta, tsy halava anao ny cancer, tsy afaka ny amotika anao zany ny fahavalo. Manaova alleluia mafy. Alleluia. Jesosy nanao tahaka nataon'i Davida. Nanao tahaka nataon'i Davida izy fa tao amin'ny tontolo ara-panahy.
jereo Kolosiany. Kolosiany. Kolosiana toko faharoa ny andininy fa 5:10. Ary ny sorony tsy eo amin'ny tenany no reseny ka ny baboiny, zay ny dikany, ny fanapana sy fahefana, ary no ny azo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondranandreo toy ny fanaony avonandresy, zany hoe nasehony miariary ohatra ny lohan'ny Goliata nentin'ny Davida ho an'ny Jerosalema. Io zavatra io zany tsisy akinafinafiny zany, zay mahatonga le témoignage eto tsy mety mijanona mihitsy sy tany tombo tamin'izao zavatra impossible nataony ny antony dia tsy aseho miariary fa vitany amin'ny Satana. Amen. Noentiny izy nentiny lavitra le lohan'ny Goliata. Toka ohatra ny fanao ny Romanina koa ohatra zany, rehefa azo ny fahavalony dia ampijaliana eo tanàna dia metiny eo mikanja. Dia ndretraretra miorakoraka eo zao ny mahazo ny fahavala. Zany nataony Romanina, manao spectacle kely mihitsy zareo ifaliana amin'ny le babo. Ka ny hoe babo Satana tsy manana arma intsony izy, ny dikany hoe babo. Nesorona daholo ny fehdiana rehetrarehetra. Tadio tsara fa ny polisy anankiray milaza fa polisy fa tsisy fitaovam-piadiana dia civil mandehandeha. Inona ny azona atao raha misy ataky? Fozy izy Jesosy, averiko aminao ny sabatry ny fanahy. Efa resy ny fahavalo fa aza manakavily ny fifatoanao manomboka androany. Tsy manana fiadiana intsony ny devoly, fa ianao manana sabatry ny fanahy. Amen. Mierona tahaka ny liona mampatahotra izy, fa tsy mankay izy io fa voafenao, satria ny tena fahafenona tsy any aminy fa any aminao. Zany mahatonga Jesosy ny teny rehefa nateraka indray ianao, Luc 21:15, efa nomeko vava saina ianao ahafahanao mandresy ny herin'ny fahavalo. Ka ninona mitrangy eo tsisy ampaninona anao akory, satria lehibe zay ao anatinao no zay misy eo amin'izao tontolo zao. Amen. Mandresy lahatra anao izy vita zavatra. Hoe izy mavita zavatra zany, nefa tsisy ninona akory eo aminy. Mampatahotra anao fotsiny izy, tahotra ny fitaovany. Fa ny azo fijalian'i Jesosy manan-javatra matotra ianao. Aza miraviravy taniny ianao, mivavaha ianao, mitrakay ianao, mitsangana ianao. Aoka ny fahafenony ny herin'ny azo fijaliana, izy fiatraikany eo amin'ny fiainanao, ampijoranao mipasahina tsy amin'ny tahotra anatina ny seza fiandrianany iray. Alleluia. Tritra ny lamba teo amin'ny tempoly, ary nahavariana dia zao. Tsy tritra avy any ambany niakatra ilay izy, avy any ambony nidina. Raha avy any ambany niakatra ilay izy, mety hoe misy olona nandrovitra. Avy any ambony nidina ilay izy, Andriamanitra mihitsy nanataka azy hoe tena mahazo miditra ny rehetra. Alleluia. Amen na satsy amen. Tamin'izany tsy azo tazanana akory ny ao anatiny fa tsy maintsy asiana tady ny mpisorona. Fa rehefa tonga ao mety matina se manifester Andriamanitra amin'ny présence. Fa amin'izao izy Andriamanitra mahazo miditra ny dalana ny endrina ny izy, mahazo miditra agogo fahasoavana tritra satria vita Golgota. Halleluja. Tsy lasa seza fiandrianana tena hoe mampatahotra tsony, fa seza fiandrianana fahasoavana ny fiantsoana azy. Efa voaloha avokoa ny rehetra afaka miditra amin'ny fahasoavana ianao, ndana mihavana amin'indrainao, metezi bebaka eo anatren'Andriamanitra, ho ampijoroan'Andriamanitra amin'ny fahasoavana. Tsy mahare eka ao an'Andriamanitra. Tonga Jesosy tonga dia niteny izy hoe zao tsy tonga tsony tsika hiteny hoe Adonai. Halleluja. Fa tonga tsika hiteny hoe Abba Père. Ny antony tsy hoe akao amin'ny tempoly ianao fa ataoko tempoly ianao. Rainay izay ny an-danitrany ho amasina ny anaranao, ho tongany ny fanjakanao, ho tanterakany ny sitraponao, ny tiatany taky ny any andany drao, omeo anay anio ny anay isanandro, avelany fahotanay taky ny amelanay
zay nanao ratsy taminay aza velanao azo ny fitao mandratsy izahay fa manafanay amin'ny ratsy ombatsika menakavy aneny tompo tanteraka tokoa ny iza asandrato ary ny fo efa ao amin'ny tompo ny fona ndao tsika tia tanana mafy halleluja mendrika Jesosy halleluja hoy Jesosy aminao androany zanako tsy zavatra ny ainako nanomboka tamin'ny fahaterahako mandrapatonga teo amin'ny fahafatesako ka tsy efa nomandray mialohan'ny fanorenan'izao tontolo izao fa naseho profo tsy tahorinany nahafatesako aho ozy ny tompo vao nanome toky ny teny mpanasitranana fa talohany nanomboana azy teo amin'ny azy fijaliana sy nandevenana azy nandoavany vidiny fanasitranana tamin'ny diakapoka zay neretany Andriamanitra tonga alohan'ny fotoana isehon'ny olana ny Andriamanitra ao miporovoara raha-panany zavatra rehetra mialohan'ny fotoana hitrangan'ny obstacle tiako ho fantatrao androany maraina fa efa vonona mialohan'io olana io ny vahaolana efa vonona mialohan'io obstacle io ny miracle efa vonona mialohan'io zavatra mitranga everinao fa mafy be io ny fahasoavany vonona anangana sy tantananao ary anovany zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao androany maraina mihavana amin'Andriamanitra ny ianao sokafo ny fonao mety mafy be ilay zavatra tianin'Andriamanitra misy fotoana fa mahasoa ny fantsiana ny fampanantenan-javatra mahasoa ny fananganana ny fanomezana anao zay rehetra ilainao ao ambadiky ny fansinany misy fahendrena miasa ny teny amiko Andriamanitra misy olona eto meny dokotera fempotory ianao ny fiainanao hoe hatramin'izao ny fiafaranao dia ho faty ianao fa miteny amiko Andriamanitra eto androany nofy an'izany eniko mitsy miteny nofy zany aza mino an'izany raha fantatrao zay olo zay keo kaikinao dia teneny izy hoe aza mino an'izany ianao hoe fa io areti-po io io lalan-dratsetsiny io fanahintainanao amin'ny aty io kisikisy mampahory anao io ataony fandraisan'androany manjavony io hitanareo hatramin'izay hoe teneny jereo tsaramasina hatramin'izay hoe mety niezaka ianao ampahalalany olona ny anaranao dia zay no mahatonga anao rehefa misy zavatra mitranga dia miteny foana hoe ataoko malala ny anarako fa androany maraina hoe tsy ilaina ny anaranao tsy ilaina ny mombanao tsy ilaina ny vitanao tsy ilaina zay mahakasika anao fa androany hoe ho tratra ny anaran'i Jesosy io tsy afaka mitehaka nareo fa manaova amenina fotsiny halleluja halleluja rehefa tratra ny anaran'i Jesosy io Goliata tratra ny anaran'i Jehova fa androany degré ambonimbony kokoa nekeny Jehova ao ambonin'ny anaran'i Jesosy Salamo fahavalamy telopolo amby zato andino faharoa ianao dia manome voninahitra ny teninao ho ambono ny anaranao rehetra teny tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ary ny teny tonga nofony ananonina tamintsika atao hoe Jesosy rehefa tonga nofony teny dia nisy anarana ary nananjanak'Andriamanitra atao hoe Jesosy Kristy ary no zay anaran'izay androany maraina afaky ahity ianao ny herin'Andriamanitra miasa ao anatinao no ny herin'ny anarany
no ny herin'ny voninany no ny herin'ny teny sokafo ny fonondroana sokafo ny fonondroana mahita ianao any Davida mitondra ndre vato sa mitady kely noentiny tanan'Andriamanitra iny etapikandro Goliath. Halleluja! Tsy ka inona manjoanao mety géant be le izy tsy vitanao tsony efa hatramin'ny ela tao Golgotha Goliath gaty no nisy tantaran'izao Kristy vaombo Paska ho antsika ary androany lay matika nitsangana velona mandrakizay taorian'ny hafatesany manome antoka azy manome antoka anao feo amin'ny latabatra misy zavatra tokony ho tsarovana amela marika ny fiainanao anovany zavatra rehetra. Alleluia! Jesosy Jesosy vavahy ianao tenen'Andriamanitra mangetahitanao ny foko. Halleluja, halleluja. Tompony fona mangetahitanao fona tompo ny amin'ireo lasa tsy mety rehetra ny amin'ireo tontolo mpanahiniana rehetra ny mandika ny teny sy ny sitraponao sasao zahay dia adio raisy ny rany Jesosy any adio ny sainao ny fieritreretanao ny fonao sy ny mombanao ray manontolo vozy Jesosy tsy mety raha mihinana ny hazonaina Damaseva aorin'ny fihinanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy rehefa nandray safidy ho an'ny tenany izy dia anjary toetra ny faharatsiana reglen'Andriamanitra ny problema ny ota mafahany olona miombona amin'ny fandraisana raha tsy azo hohanina ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ao anaty ota azo raisina ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo rehefa voafafa ny ota ka mijoro ny olona ao amin'ny position-ny olona iaina sy andeha ny sitrapon'Andriamanitra le tsy azo hohanina iny tsy azo hohanina fa tia ny tena fihinana ho Jesosy ndrako ny tena fisotro ary nofoko ny tena fihinana tonga izay Jesosy mampanaiky fotsiny mombanay manontolo mahatonga ny Satana mizesta indraindray satria ty vatanay ty hoentinay amin'ny fahotana dia mahazo aina izy mampahory anay fa androany ty vatanay ty hoentinay hanompo anao tsy azo aina izy araka aminay tsony satria ho anao ny mombanay manontolo fantatro ny teninao atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra fa mifanompompivavahana tsy le zavatra teneninareo fa ny teninareo mety ho tipoly hitoerana mampahazo aina fanotronana atoloro ny tompo ny fonao tia ny foko Andriamanitra ny zakao tia ny masoko ny tenako momba manontolo tsy ahatso ny fahanao ampiasaiko zany Andriamanitra antsafidy ho anao tanteraka androany maraina raha iombona aminao a iombo-piainana aminao a tompo tsy noho ny fandreseko fa noho ny fitiavanao a Jesosy milanao a Jesosy. Halleluja milanao loatra milanao loatra milanao loatra milanao Jesosy tena milanao ny foko tena milanao Jesosy aiza raha tsy eo ianao Jesosy tsaroko ny fitiavanao sy ny famonjenao tsy anao tototsony amin'ny fanompoko tsy anao tototsony amin'izay zavatra mety mampalahelo anao fantatro nefa niniko atao androany Jesosy raisy ny fanekeny Jona mety any akibon'ny trondro ny toerana misy azy fa tsy maintsy alohan'ny trondro izy rehefa tena manao voady sy miverina amin'ny fitiavana voalohany ty le tenako izay nivakina ho anareo zao natao ho fahatsiarovana hoy ny tompo misora azy tahaka izany koa ndranomboaloboka manambara ny fiainan'ny tompo izay rano fanekena vaovao sady mandrakizay nalatsaka ho anareo famelana ny fahotanareo tio Jesosy
rano fanekena so ny fanahinareo satria ilay profim-panehoana takalo togetsemane tsy tokony fahotanao famerenako ny fanamarinana anao mamaimpona raiso ansotroy fa maneho ny fahafenoko sy ny fitiavako misora azy. Sotra tompo matsiaro zay fa momba anay manontolo dia tanteraka ao anatin'ny mofo sy ny kapoaka. Mofo no anay fa nofo no ao anatinay. Ranombaloboko ny sotronay fa ny ranao mikorina ny fiainanay. Ola voavela heloko izay manana fahasahina ilazy fa zanakatiana sy natsangana ary mandova fiainana be dehibe. Makasitraka tompo misaotra fa mendrika ianao ho anao ny fankasitrahana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Afaka mandrotsika amin'ny filazana aza mbola miala fivavaka ao anareo manokana koa aorian'ny fotoana velo tahin Jesosy tompoko. Alleluia. Lotsika tehaka mafy an Jesosy a. Tsy haiko ny fahatsapahanao fa nahazo ianao androany. Amen. Nomeny tompo anao androany a dia aza vela ho very reny teny reny. Zay mba fanentana natao antsika tsiraray avy. Matoa ianao tonga eto tsy parazara, tsy kisendrasendra fa tena Jesosy ny teny aminao androany. Dia mino fa afaka mitoy amin'ny herinandro tsara indray tsika manomboka amin'ny herinandro ambony iny. Amen. Fotoanantsika moa zany fa fampatsiahivana ihany a fa eto amin'ny asa fanompoana dia misy ny fianarana isan'andro. Tena marina moa zany isan'andro a mety hitanao any amin'ny hvkl-mission ho an'izay afaka manao Facebook a dia misy foana ny fandaharana zay alefa mpanompon'Andriamanitra teny manafaka. Misy ihany koa ny famerenana ny fampianarana rehetra zay atao eto amin'ny asa fanompoana dia manentana anao manokana raha afaka mijery an'izany a dia manarahana zay. Misy ihany koa ny web radio a zay misy ny hvkl-mission ihany koa ao anatin'izay. Ny fampianarana mivantana ho an'ny eto Antananarivo dia ny alatsinainy, talata, larobia etsy amin'ny shoprite Analakely manomboka amin'ny fitora, deuxième étage shoprite Analakely a dia manentana anao manokana ihany koa anararoatra n'izany fotoana rehetrarehetra zany a. Iarahantsika mianatra, iarahantsika mandray zay mbola tsy haintsika ao anatiny Baibilo. Lava be ny fampianaran'Andriamanitra ao anatiny ao a fa mino fa mba ianao anisan'ny angetaeta hiditra lalina iaraka amin'ny tompo a. Latsinainy sekoly fanasitranana, talata sekoliny famahana olana ary ny alarobia dia sekoly tokantrano sy sekoly fanambinana fitahin'Andriamanitra. Mintsy manantena fa tsika tsirairay avy a dia ahay a iaraka amin'ny tompo a ho voninahitr'Andriamanitra rery any. Dia azadino mandrakariva ihany koa ny fotoana isaky ny zoma hariva eto amin'ny tranompokon'olona Analakely fotoanan'ny fanotronan'Andriamanitra ihany koa dia azadino isan'andro manentana ny olona akaiky atsika. Lasa tia tenitsika raha tsika rery foana ny eto. Alleluia. Fa mila ampiasain'Andriamanitra ianao a, mila fantsona mahomby ianao a mba hitaona ny hafa ihany koa mba ho voavonjy dia iaraka ifampitantana tsika. Indrindra ilay olona tsy tianao voamaly iny dia eto ambavaka izy a dia hoe iaraka aminao ifampitantana tsika hoe tsy tiako ianao tsy tia zany, tsy tiako ianao mankala zany fa tiako tsika ifampitantana. Dia alaivo mihitsy ny tany ana dia eto izy. Amen. Eto izy a dia tsy hoe eto le toerana famonjena fa le teny zaraina mihitsy ny mamonjy atsika. Zay ihany koa no ahafahan'Andriamanitra miditra tsetra. Ndao tsika ary hitsangana da hanolotra ny fanatitra sy ny sakrifisy omentsika ny tompo. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a misaotra anao zay tompo afaka nanantanteraka indray sitraponao. Tsy ho isan'ny adaly zay fa isan'ny endry a miaraka aminao. Dia androany zay te hisaotra anao manokana ny amin'ny teny a, te hisaotra anao manokana ihany koa ny amin'izay fahafahanay tsirairay avy a nanome ampitiavana. Dia manao ny dera laza voninahitra ray a amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Ndao tsika tehaka mafy voninahitra ny tompo. Alleluia. Alleluia.
avofany amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy mifonao manontolo misaotrany amin'ny teny tompo misaotrany amin'ny fanokafana ny atofananay alala ny zava-miafy ny fiainana eo mpanomponay ianao mandra-piavinao ho tehirizinay ny teny Andriamanitra. Halleloja. ohatra mahita an' Jesosy zany eo amin'ny seza fiandrianana dia miondrika izy mijery atsika tsy dia ny lavitra mitazana eo ankavanany ray fotsiny fa le midina mijery ny fahorianao. Eritrereto hoe Paoly tamin'izy Saoly teny an-dalana Jesosy efa nahita hoe fanaka voafidy hitondra ny anarako any amin'ny Jentrisy ty lehilahy ty dia nitapenan'Andriamanitra ny masony tsy nahita ny nataon'i Paoly efa mitsiky mialoha amin'ny fotoana izy mahita ny fiovan'i Paoly. Tsy tezitr'Andriamanitra rehefa nody Stefana satria fantany eo ao mandrakizay ny an-danitra iny. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra tsy mifaningotra amin'ny raharahany tany fa Andriamanitra fanahy mahafantatra amin'ny farany hatramin'ny voalohany dia tokony hotranikeo ny zanak'Andriamanitra. Misy izay le hoe hitako iana no fitiavana ny jery traony natsanganao kavelonindra ataontsika izay mialohan'ny fiderana. Halleloja. Halleluja, misaotra Jesosy. Halleluja. Very tsisy fanantenana fahasoavanao no nananganay mahantra nefa tsy noadinoenao no afanao fahasoavana feumami namonjy ay mahantra very ao
Jesosy zay efa niosina tamin'ny tany avy amin'ny vovoka nanangananao anatray Tompo tonga ianao isolo anay hameno ny tray namaty ataloton'ny teny velominao Halleluja Santo Jesus non i fa suavanao dai si che io e fa suavanao Alléluia. Dotsika iaraka iorakoraka mafy sy te tanana mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Tenenao akaikinao hoe tsy olombelona hoe ny tompony teny farany eo amin'ny fiainanao fa Jesosy rery ihany. Do iaraka iorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Tonga dia raha tsika ty. Ataovy ambony ateka ho an'i Jesosy. Tao an-tranon'omby kely iray tany antialina mangina tonga ny andro ny famonjena anay tsy takatry ny saina fomba ny avy zao tontolo izao dia milaza fa hoe tsisy intsony ny azo atao eo aminy izay tsisy azo ale manao lalana tupunteni farani 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 ura cura kama forze sose
mihitsy vitatreo ny mombanao fa ny zanaka amboniny zava-misy tsy takatry ny saina falipiazany zao tontolo izao dia milaza fa hoe tsisy intsony ny azo atao eo aminy izay tsisy azo ale manarana Jesosy e tompon-teny farany tompon-teny farany tompon-teny farany tompon-teny farany ianao Jesosy tompon-teny farany 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 Alleluia aiza ny tantsika ho faofao Jesosy Alleluia manoatra mipandresika miaraka amin'ny Jesosy Alleluia Ezeletiaka ho an'ny Jesosy
Isakitsao mambany Isakitsao Isakitsao Azaletega ho an'i Jesosy zay moa ambadika eo manoatra ny vasivasy kely dia vola efa resy fa mety magnodidiny lamosy ny mpandresy fa otrory manoatra ny mpandresy halleloia ndao tsika ty atala mafy veo an'Andriamanitra eno kely ane fa maninona moa ny tongotry Jesosy nasaina ny torotoronina spécialité ny devoly manakana anao tsy ho any amin'ny anjara voatendry satria ny tongotry no mitondra ny olona ho any amin'izay tiany aleha amen ozy izy Andriamanitra avelony iny Jesosy ombohana amin'izay ianao tonga lavitra amin'izay hoa ianao tonga lavitra tsika reto tsy maintsy tonga any amin'izay ilan'Andriamanitra tsika ihany izy miteny aminao fa hatreo ny fiafaran'ny fiainanao fa ifakahitsika fa any amin'ny avo ny toerana hitako anao mandana amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy Kristy avy any Nazareta le mpiandry lehibe sady mahery le tsy misy mahatohatra amin'ny fomba fiasany tsy misy mahasakana amin'izay tiany atao izy le tompon'ny fahefana sery izy atanteraka ny fiainanao tsara sy mihoatra hatrany mihoatra no izay azonao angatana na heverina ataony eo amin'ny fiainanao mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa io zavatra treanao io lalana hitanao fa misy Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy ho raraka mandrakizay zany ianao mety mieritreritra mafy be le izy fa tsy takatry ny sainao fa misy miazona ianao matombola io hitako ary matombola miazona anao izy hitondranao lavitra izy dikan'izay etreto nanomboka tamin'ny 2015 neny taty mampionina dia jereo tamin'ny novambra farany teo voaka ny zavatra efa potika tao amin'ny tendany tao hitan'ny radio hitan'ny rehetrarehetra naverin'Andriamanitra vaovao indray raha zavatra ohatry izany tsy misy mahavita afa-tsy Andriamanitra rery namorona ny zavatra vaovao tao ny tendany ny anao koa ny zavatra rehetra afaka ho voakasiky ny hetsiky ny fanotronana eto amin'ity toerany ity androany amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny fahasoavana tonga anao iaina ny fanotronan'Andriamanitra midingana hafa kely salama ianao fa tsy marary teny amiko Andriamanitra misy olona eto mandana miverina makany amin'ny dokotera dia tovy le contrôle fa miverina tamin'ny vavolombelona teo ny teny amiko Jesosy hoe misy zavatra be dehibe tokony ho contrôle nefa efa miverina amin'ny lony dôly amin'izay ny rava rehetra averina amin'ny lony halleloia ny zavatra efa tsisy tsoa no hoforon'Andriamanitra zavatra tsy metimety rehetra ho alamin'Andriamanitra ny antony tsy hoe ny hafaly ianao fa velona ianao matanjaka be ianao fa mba hatonga anao afaka hanompo an'Andriamanitra tsara tsofina rano ny fanomponao ho tanteraka zato isan-jato tsofina rano fa tombonao an'Andriamanitra amin'izay ny andronao manaraka rehetrarehetra ataonao tanao efa lasa ny zavatra taloha lasa ny zavatra taloha olom-baovao azao lehibe azao tsy tony tamin'ny taona lasa ndao tsika ty atarana mafy eo an'Andriamanitra amen halleloia hitanareo any Jehovah ka hiaro anareo ampamirapirana ny tavany aminareo any Jehovah ka mindra fo aminareo
anandratra nitavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana amenarandray sy ny zanaka ary fanahy masina amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Misaorana antsika rehetrarehetra, misaorana ny ekipa ihany koa na mpitendry na mpira mpiara-manompo rehetra nareo rehetra izay tonga nanatrika amin'ny fotoana androany. Samy ho tahin'Andriamanitra daholo.